Ary mivavaha zao fahatongavanareo zao dia profo magnambara zany fahonareo anoana mamako ka dia engany Andriamanitra hanatanteraka ny vavaka ataontsika mba ho tanteraka ny zavatra kendreny amintsika menakavy sy amin'ny tanindrazantsika. Ry Kristiana hava niantso reo apôstôly 12 Jesoa ary nagniraka azy reo itory ny vaovao mafaly tsy mijanona ho an'izy 12 io ihany zany fiantsoana sy fanirahana izany. Nisy 12 dia manambara ny foko 12 ny Israely. Zany hoe nivoaka n'Andriamanitra manontolo ka azo tsika tsoahiny
amin'ny alalan'io isa 12 io no hoe ny eglizy no irahan'Andriamanitra isika vita batemy ary any koa nandray sakaramentany fankahirezana. Tonga ao an-tsaina mandala maneritreritra voalohany ho an'ny maro rehefa irahana dia ny hoe tsy ho vitako izany, tsy mahay miteny aho, tsy voaofana ho amin'izany aho. Raha vakintsika nefa ny evanjely dia hitantsika fa reo apôstôly reo dia tsy nivoaka tamin'ny sekoly avo leta ary saika mpagnarato ny ankamaroany. Ka Jesu Kristy dia nanova endriky izao tontolo izao tamin'ny alalan'ireo mahantra, tamin'ny alalan'ireo madinika. Noho izany isika rehetra no voahantsy torony evanjely araky ny fanomezam-pahasoavana azontsika. Izany fitorina ny evanjely na ny vaovao mahafaly zany mazava loatra dia tsy maintsy atao amin'ny alalan'ny fitenenana. Ilaina dia ilaina ny toriteny kanefa tsy mijanona amin'izany ihany fa ny fitoriana mahasarika dia amin'ny alalan'ny oham-piaina araka ny fiteny hoe ny teny manaitra fa ny atao ihany no mahasarika. Raha tsy mifanaraka amin'izay tenentsika ny zavatra ataontsika dia lasa mpandainga isika. Ary zany ry havana no matetika mahavoatsika, matetika mahavoatsika. Hafa ny lazain'ny vava, hafa ny zavatra atao. Dia miaina ao anaty fiatsara-belatsihy. Noho izany ilaintsika mianakavy ry havana ny fibebahana. Mila mibebaka isika. Ny olona rehetra voatendy ka ny rahan'ny tompo dia tsy maintsy mibebaka aloha mba hampibebaka ny hafa. Nasongadin'i Jesu Kristy izany alohany hanaovany fitoriana. Mibebahy ianareo ary minoa ny evanjely. Ao amin'ny Marka toko voalohany 5:10 mefara 5:15. Raha tsy mibebaka isika dia tsy atanty ny marina, tsy afaka miatrika ny marina. Ary misy ny hirantsika manao hoe tsy zakan'ny olombelona vesaranota ny marina. Enitsika tamin'ny vakiteny voalohany teo ny nanjoa ny mpaminany Amosa. Tsy tiany mpisorona Amasiasa hijanonany mpaminany Amosa ao Betela ka niroahiny andositra any amin'ny faritany Joda. Ry pahitao mandiana mandositra any amin'ny tany Joda ka any ianao no mihinana haniny, any ianao no maminania. Fa aza maminany aty Betela intsony satria fitoera masin'ny mpanjakany aty ary trano mpanjakana. Zay ny voalazany vakiteny voalohany teo. Ny antony fandrahany dia tsotra. Manelingelina ny mpisorona Masiasa himpaminany Amosa. Tsy manaky ny tsirariny izy, manohitra ny fanambakana manjony madinika izy, mitaky ny rariny sy ny hitsiny izy.
mazava loatra araky ny efaka voalaza tereo ambolohany tsy zakany olombelona tsy vonona ibebaka ny marina dia ny famoretana amin'ny endriny maro no mety mitranga fandroana fampijaliana fampitahorana ary mety mefara amin'ny famonoana azy rentsika teo anefa ny valiny teny Amosa tsy manao ny tena no mpaminany izy na mpaminany tonga ho azy eo fa nataony tompo mpaminany tsy mba mpaminany aho izy na zanaka ny mpaminany fa mpiandry ondry sy mpamboly aviavy nalainy tompo tany aorian'ny biby fiompy aho dia nataony tompo tamiko hoe mandeha any ianao maminany any amin'ny Israely vahoakako riavana malala ilaina dia ilaina ny fijoroana vaolombelona tahaka ny Amosa mpaminany amin'izao andro diavintsika izao erantsika mahita fa saika maneran-tany ny ratsy afitsoko ny fitiavan-tena fitiavana rena diso tafahoatra fitiavana voninahitra any ka tsy mampaninona ny fampiasana hafesen'ny ratsy rehetra mba hazahoana ny tombotsoa manokana ka tsy mampaninona ohatra vidina ny rariny ampiasaina ny herisetra mila miova toetsaina sika rihava mila miova atsika malagasy ny tiako tenenina eto sao dia ho lasa fomba mampanao ny risoriso satria tokoa manko ny zavatra hita amin'izao raha misy zavatra karakaraina raha mikarakara taratasy na zavatra iray ka tsy mety vita fa asaina miverimberiny ny antony dia izao noho ianao tsy malala fomba tsy manolotra kely ny Papa François dia tsy miambahamba miteny mafy manohitra an'izay rehetra manimba ny olona zay mamoritra ny olona tsy aza mpandeferina na iadiana varotra ny tenin'Andriamanitra rehefa tsara dia tsara rehefa tsy mety dia tsy mety tsy matanty mijery ny vahoakany mijaly noho tsy fahamarinana noho ny herisetra noho tsy firarahana na hoe indifférence Andriamanitra nahatsapa ny fahasoavana ny raisina avy amin'Andriamanitra masin-dapoly no fidiny noho ny fitiavana mba hitory ny evanjely misaotra an'Andriamanitra izy ao amin'ny vaky teny faharoa rentsika teo fa naneo an'Andriamanitra ny fitiavany nandritra ny fiainany amin'ny alalan'i Jesu Kristy izanany isika ihany koa tokony hatsapa izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany ka hijoro sy hiaina marina ny maha-kristianina antsika ka ny afatra tena ampitaina amintsika maniakavy dia ity tiavintsika marina i Jesu Kristy
mba ho kristianina marina izay milaza azy ho kristianina. Raha tiantsika marina Jesosy Kristy dia iova ny fiainantsika ary tsy mampisalasala ny milaza fa handroso ity Madagasikara ity. Tadidintsika ny fanontaniana intelo napetraky Jesosy tamin'ny masin-da Piera. Piera, moa ty ava ianao. Ary fantatsika ny valinteniny masin-da Piera. Eny, tiako anao Jesosy. Raha ny antony fanontaniana na ny logika ny fanontaniana rihavagna no dinihina dia olona mitaky zavatra ho azy no mametraka fanontaniana toy izany. Misy zavatra angatahany ao. Raha tia ianao ohatra omeo zavatra toy izao aho, na hoe ataovo izao aho. Ohatra, raha tia ianao vangao lamasina, vangao lambahoany, vangao telefone, vangao moto, anamboary trano vato, sy ny sisa sy ny sisa. Tsy nangataka zavatra toy izany anefa Jesosy, fa naniraka hanompo ny olo. Tiavy ianao, fahano ny zanak'ondriko, fahano ny reniondriko. Fahavononana sy fitiavana hanompo ny nama no takiny Kristy raha milaza fa tia azy. Zany no antony ilazany Kristy amin'ny apôstôly hoe aza mitondra na inona eny an-dala, na kitapo na mofo afa-tsy tena ihany. Ho antsika kristianina tsy ankanava, indrindra isika mpitondra vahoaka na ara-panahy na ara-batana, tiavitsika mariny Kristy. Mandenga ho tiany Kristy isika raha tsy manompo ny vahoaka, hafoy tena ho an'ny vahoaka. Zay vao tena tiany Kristy marina atsika. Ho antsika tsy ankanavaka, mahatahoran'Andriamanitra isika. Tadidio mandrakariva ny fahendren-drazana manao hoe aza loasa mangena no jerena fa Andriamanitra ao an-tampony loha. Amen. Voalohany herinandro zao mankalaza ny Kristy nitsangako velo ka ho zary vatana sy rano Jesosy a Kristy tomponay. Samia mandray sy mihirana amin'ny ity anareo fa vatako ity atolotra ho anareo.
Maneno sana kwa mbona utunga life tona.